Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falemiraba antsika riavako malala tratra ity talata fa 20 ny volana jolay ity. Ny mofinanjy valahatra antsika dia ny matitoko fa 9 filazantsaramasina araka matitoko fa 9 andiny fa 5 amby telopolo ka hatramin'ny ny fa 9 amby telopolo. Matitoko fa 9 andiny fa 5 amby telopolo ka hatramin'ny fa 9 amby telopolo. Vakina amin'ny naran'i Jesoa. Ary Jesoa nitety ny tanàna rehetra sy ny vohitra, nampianatra tao amin'ny sinagoga sy nitony ny filazantsara ny fanjakana ary nahasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra. Ary noho nahita ny vahoaka Jesoa dia naonena azy ny fijehan'ireo satria nampahantraina ireo ka nafoto ny ondry tsy misy mpiandry. Dia hoy Jesoa tamin'ny mpianany, be ny vokatra fa ny mpiasany vitsy, koa amin'izany mangataha amin'ny tompon'ny vokatra mba hampandehana ny mpiasa hamory ny vokatra. Ray masonao, manao masinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Aliny faina amby telopolo. Ary noho nahita ny vahoaka Jesoa dia naonena azy ny fijehan'ireo satria nampahantraina ireo ka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry. Nampahantraina ireo ka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry. Ilay voambolana hoe nampahantraina nampiasain'ny Matio eklio amin'ny teny Grika, izay nanoratan'i Matio azy moa, dia tsy milaza fotsiny hoe nampahantraina amintsika mantsy ny teny hoe nampahantraina dia ohatran'ny hoe lafin'ny materiel, izany hoe lafin'ny hita maso, ohatran'ny hoe sakafo, fitafiana, trano honenana, tsy fisiana trano honenana sy ny sisa rehetra. Fa lalina kokoa izay ny teny hoe eklio. Ny teny hoe eklio dia tena milaza mihitsy manao hoe natao izay hampalemy azy, natao izay hampareraka azy, natao izay hakivy azy. Izany hoe raha miteny eto hoe nampahantraina dia natao mihitsy izay hahafadiran'ovana azy. Tsy lafin'ny materiel ihany zany eo, fa natao mihitsy izay hahavony sainy, hampalemy ny sainy, hahatonga azy ho toy ny resy. Natao izay hampaharesy azy zany. Natao izay tsy hananany fijoroana amin'ny lafin'ny maha olona azy feno mihitsy. Zay le hoe eklio. Dia ny faharoa, tenenin'ny Matio eto manao hoe tsy vitany hoe nampahantraina izy zany hoy izy fa andiny manaraka toy izy manao hoe nafoy, nampahantraina ireo ka nafoy. Ripto. Ny teny hoe ripto dia milaza toy ny hoe natsipo tamin'ny tany mihitsy, nazera tamin'ny tany, na hoe nariana. Ito zany raha toa ka adika amin'ny lafiny mora azy kokoa dia ny hoe natao izay hampahosa ireo vahoaka ireo, natao izay hampalemy azy, natao izay hahatonga azy hahafadiran'ovana, tsy hananany safidy, tsy hananany intsony ilay maha olona azy, ary rehefa avy eo dia nadaraboka, nariana, natsipo tamin'ny tany izy. Ahoana moa ny tompo no tsy honena manoloana ny mpiray tanindrazana aminy tereo jiosy? Ahoana moa ny tompo ny tsy honena manoloana ny ireo olona izay vahoaka maro, satria oklos ny teneniny eto, folona. Jesoa nalahelo satria tsy olona vitsivitsy no niarana zany fampahantraina zany fa ny vahoaka ray manontolo mihitsy. Dia honeny Jesoa. Ao anatin'ny ataontsika hoe fable politika dia misy tantara tahaka izao hoe indray maka hono Hitler, Adolf Hitler io zany, dia nakakoho teo anatrehany ireo teny tamin'ny miaramilany izy zany, ireo mpanoratra anazy, hitondray akoho dia nitondra akoho ny akoho velona io zany, ny mpiara-miasa taminy teo anatrehany ireo manam-boninahitra dia nalainy Hitler lay akoho dia nikendainy, ary nikendainy mafy, novolosany volony, kofokofoka lay akoho, nandrangotra sy ny sisa rehetra, kanefa dia nivolosany Hitler ny volony, nikendainy ary dia rehefa reraka dia nafotsitrany. Dia iny rehefa reraka iny dia nafotsitrany dia napetrany tamin'ny tany. Lasa kosa izy naka fotsim-bary dia
nararany teo am'le akoho natony fotsimbary manify tsirairay de lasa izy nandeha de nararana anaraka azy le fotsimbary nitsangana le akoho de nitsindroka le fotsimbary nanaraka naleny Hitler de io Hitler matsireo manam-boninahitra manodidina azy ina ny zavatra tsapanareo de ohatr'izany ny vahoaka ozy rehefa boretinao izy terenao izy volosanao izy esorinao daholo zay mety ho reharehany esorinao zay mety ho ampopony boretinao izy de zao rehefa aveo izy dia omenao potiny kely de iankina aminao izy anaraka anao am'izay alehanao zay le ivombolana hoe Éclio nanam-pahatray zay fabula izay Hitler moa naka an'izay tamin'ny Machiavel hoe rehefa tena ampahatrainao izy ataonao zay ampaharesy azy de izao tsy mitady zavatra hafa intsony izy fa naomenao fotsimbary azy izy tahaka an'iny akoho iny de zao manaraka anao am'izay tianao atao izy satria very ilay dignité hoy Machiavel ary dia zay lay Éclio teneniny Matthieu eto satria tena very tanteraka lay zavatra irehariany lay zavatra ijoroany zay dikany teny hoe novolosany zanony de rehefa aveo meny fotsimbary tena anaraka azy iavako fa inona moa no endrika fampahantrana tenenin'i Jesoa amin'ity filazaran-masina ka Matthieu ty inona lay endrika fampahantrana ka nahatonga azy nalahelo reto vahoaka ireto voalohany de zao nesoron'ny Romanina aloha ny fahaleovan-tena ara-toekarena nesoron'ny Romanina tamin'ny Jiosy io mivesarany etra ny Jiosy natao niankina taminy ara-toekarena ny Jiosy zay olona zatra miasa nanana ny fahaleovan-tena ny ara-toekarena saingy zao nataony mavesatra de mavesatra ny etrany ary dia nanjary lasa nienahantitra satria lasa niankina tamin'ny Romanina lasa tsy manana vokatra intsony ary ny vidin'ny vokatra ary dia nanisy vokatra ary de nirofon'ny Romanina daholo ny vokatra dia lasa nijaly izy ireo ara-toekarena tsy vitany hoe fijaliana ara-toekarena ihany fa tsy nomeny fanabeazana araka ny tokony ho izy fantatsika fa teo amin'ny Romanina de nisy karazany maro ny zanatany Romanina tamin'ny fotoan'andro nisy ny antsoina hoe citoyen nisy ny antsoina hoe mpanompo esclave sy ny sisa rehetra tamin'ny fanjakana Romanina ary dia nampahatrainy mihitsy ara-saina ireo vahoaka Jiosy ireo ny feranina ny fahalalany tsy nitondra ny fahazavan-tsaina ny navelany tao anatin'ny fahantrana ary tsy vitan'izany inona koa no olana ndravan'ny Romanina noho ny herisetra maro isan-karazany dia ndravany lay ataontsika hoe tissu social lay fihavanana tao anatin'ny fanjakana Jiosy de rava satria misy tamin'ireo Jiosy nahazo ilay tahaka n'ilay akoho nomena fotsimbary dia ny Herodiana ny reny zany ny antoko politika antsoina hoe Herodiana izay niandany tamin'ny Romanina de nisy apahan'olona maromaro zay nomeny toy ny fotsimbary araka sary teo dia nanaiky ny fanjakana Romanina noho ny toerana kely noho ny dia nanjary ny zarazara ary dia nahantra io le tenenitsika teo manao hoe Éclio nahantra tanteraka lay firenena ary dia lasa tsy ny raharaha-tsony ny fahasalamany tsy ny raharaha ny fanabeazana tsy ny raharaha ny fotodrafitrasa na ny fahafahana azy rehefa nahazo lay fotsimbary kely izay tantaraintsika teo hoe am'ilay fabulany Hitler rehefa malala mbola zany ihany no mitranga am'izao andro ankehitriny zao nampahantraina be de be rehefa malala ny endrika fampahantrana mitranga eto ambonin'ny tany ka mahatonga ny olona omena kely lay firenena na omena kely mpiretina mafy dia mahazo kely dia tsy miraharatsy zara fa misy ny fanabeazana ao am'ilay firenena
zara fa misy tsy zara fa afaka mamaky teny ny olona tsy avo ny fahalalana zara aza fahalalana fototra fotsiny ny fitsaboana zara fa misy ny fotodrafitrasa rava simba tsisy fikojakojana ny fahafahana tsy misy araka ny tokony ho izy dia zay lay ohatra nasehon'ilay sary teo miavaka malala tena misy ny fampahantrana eto ambonin'ny tany ataon'ny karazan'olona maro samihafa ary dia manjary mahonena ny tompo reny tsy sitrak'Andriamanitra ny fampahantrana izay mitranga eto ambonin'ny tany tsy sitrak'Andriamanitra reny tsy hoe mahantra vokatry ny asa loza voajanahary na mahantra noho ny aretina mitranga na mahantra noho ny fa tena fampahantrana ninina atao mihitsy mba hahatonga ilay olona anankiray na ilay firenena na ilay vahoaka mba hahatonga ilay vahoaka reny ho very fahafahana hahatonga azy tsy hafantatra na inana hahatonga azy anaiky zay omena azy na dia potipoty ny araka tsy eritreritra ny fahatsarany fiainany tsy eritreritra ny zavatra mety aminy ary mety alakionina fotsiny ary am'izay zavatra kely varavetomena azy tsy zakan'Andriamanitra na oneny Jesosy nalahelo Jesosy afaka malala aseho madio fa Jesosy de tsy mahazaka ny tsirariny matetika ndesantsika manao hoe mifanohitra amin'ny teny hoe fahantrana de fananana harena fa amin'ny Jesosy tsy zay loatra tsy ny hoe mifanohitra amin'ny fahantrana ny fananana harena tsy zay fa ny mifanohitra amin'ny fahantrana de ny rariny satria amin'ny soratra masina de zao rehefa manjaka ny tsirariny de mipotra ho azy ny fahantrana ny tsirariny ny tsy fahamarinana de miara-dalana mandrakariva amin'ny fahantrana noho izany mifanohitra amin'ny fahantrana tsy ny harena akory fa ny tsirariny zany hoe raha ohatra ka mifanohitra amin'ny fahantrana de ny rariny marimarina kokoa miara-dalana mandrakariva amin'ny fahantrana ny tsirariny ka ny mifanohitra amin'ny fahantrana de tsy ny harena akory fa ny rarina ny justisy rehefa ohatra ka apetraka ao ny rariny apetraka ao ny marina apetraka ao ny itsiny de zao miala ho azy io fahantrana io amin'ny baiboly de zay ny fototry ny fahantrana amin'ny soratra masina de ny tsirariny tsy fahamarinana ny fahalovana fa rehefa manjaka ny fahamarinana rehefa manjaka ny rariny eto ambonin'ny tany de mandositra ny fahantrana de miala ho azy ny fahantrana afaka malala zay ny mahatonga ny soratra masina ny teny ao ny Efesianina manao hoe ataovy eny aminareo mihitsy ny fahamarinana ny rariny ny itsiny de mandositra ho azy ny fahantrana ny fahantrana zany de zao raha hoe miady amin'ny fahantrana na manao zay ialana amin'ny fialan'ny fahantrana na ny endrim-pahantrana la eklio de zao ampanjakao ny rariny ampanjakao ny fahamarinana ampanjakao ny itsiny eo anivon'ny fiarahamonina dia afaka miary ny olona afaka mitraka ny olona afaka mijoro ny olona afaka manana ny diniten'ny olona satria ny rariny sy ny itsiny eo amin'ny fiarahamonina no mahatonga ny olona mahatsiaro ny diniteny satria adidin'ny rariny sy ny itsiny ny mahatonga ny dinitena ny maizy azy ny olona ijoro tsara ary zay mahatonga ny tompo eto nalahelo onena lay vahoaka bidibe zay nanodidina azy satria tsy zay miplanin'Andriamanitra ny fiainan'ireo vahoaka reo ny planin'Andriamanitra ny fandaminan'Andriamanitra amin'ireo vahoaka jiosy manodidina azy reo de tsy ny hoe vahoaka miondrika vahoaka resy vahoaka mijaly vahoaka vadiran'ovana tamin'ny fanjakazakan'ny fanjakana romanina miavaka malala tsy nijanona tam'izay anefa Jesosy nalahelo ve Jesosy de nijanona tam'izay hoe nampahantraina ny vahoaka natao zay ahavery asina azy natao zay ahavery zo azy teny onona tam'izay ve Jesosy hoy Matio ny teny am'izay nitodika tany amin'ny mpianatra izy dia hoy izy tamin'ny mpianatra manao hoe be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy koa am'izany mangataha amin'ny tompony vokatra mba hampandehanany mpiasa hamory ny vokatra
dia zany riavako malala inona no heviny ho Jesoa manoloana n'izany vahoaka nampahantraina vahoaka natao fadiranovan'izany dia izao todika tamin'ny mpianatra izy manao hoe jereo ny vokatra zany hoe ireo vahoaka nampahantraina ireo vahoaka mijaly ireo vahoaka mangirifiry reo no vokatra zany hoe ireo no miandry ny filazantsara reo no miandry ny filazantsara ary ho amboary ny filazantsara ho tonga vokatra ho tonga zavatra tsara eo zany Jesoa de mitodika am'reto apôstôly reto ary mitodika amintsika mpino raha ohatra ka manoloana fiarahamonina zay nampahantraina na fiarahamonina ao anaty ady am-panahy ao anatin'ny ady sarotra de zao ny fijeriny Jesoa malahelo Jesoa saingy manome andraikitra ny mpino izy manao hoe reo ny vokatra de mangataha amin'ny tompony vokatra mangataha amin'Andriamanitra mba hamonjy mba aniraka olona izy le tompony vokatra hamonjy ireo vahoaka nampahantraina riavako malala iza moa no andrasan'ny tompo ary mpino no fiangonana isika no andrasan'ny tompo hitodika any am'ireto vahoaka nampahantraina ireto vahoaka izay mijaly ireto vahoaka izay simban'ny toe-karena tsirariny sy mihitsiny eo amin'ny fiarahamonina de mitodika Jesoa mitodika aty amintsika ny tompo mitodika amintsika mpino ny tompo manao hoe mangatahary ianareo jerenareo fa be ny vokatra ary tsy gaga sika riavako malala amina firenena zay betsaka fahantrana dia mameno fiangonana ny olona satria reny ny vokatra reny no tazan'ny tompo ho vokatra ary raha mameno fiangonana izy reny tsy mameno fiangonana hijalona ao anatin'ny fahantrana fa ho vokatra ho tezain'ny fiangonana ho ampin'ny fiangonana ho aren'ny fiangonana ho tonga olom-baovao ka afaka ahajoro tsara vokatra ny filazan'ny tompo azy eto zany hoe milaza zavatra adidy milaza andraikitra amintsika zany teresmosy moa no lazainy Matthieu hoe vokatra eto zany hoe milaza moisson milaza zavatra satria hoe tena maneho tahaka ny vokatra any an-tsaha mihitsy Jesoa eto tahaka an'ireny atotam-bary reny tahaka an'ireny salom-bary reny hoe jerenareo fa vokatra reo rehefa nijery reo vahoaka nampahantraina zany Jesoa de zao onena izy saingy mitondra fanantenana kosa eto Matthieu hoe reo dia azo iotazan'ireo reo dia tonga zavatra vaovao reo rehefa tonga ny mpiasa angatahana any amin'ny le tompony vokatra riavako malala adidy tsy hoe adidy fa tena mission tena asa ankiny ny tompo ampiny mihitsy zany riavako malala ny fanarenana ireo zay voahilika fanarenana ireo zay mijaly nampahantraina ary zay ny asan'ny fiangonana bebe riavako malala ndraindray mahita vahoaka be dia be mameno fiangonana kanefa ndraindray tonga any am-piangonana izy tsy apitsika mpino tsy apitsika izy fa ndraindray aza mety ho vesarana indray akanan'izao karazana hetra-banahy rehetra zao ve fa folo kareny zao le vahoaka efa lay vokatra io zany le vahoaka efa tratran'lay tsindry azo lena de zao ndraindray keo lay zavatra ra-panahy hitatsika maro aty Afrika zany any Nigeria be de be ny toerana tahaka zany izany hoe le vahoaka efa nampahantraina ka vokatra tonga ho entin'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana ao anatin'ny fivavahana de zao ndraindraindray mbola ampahantraina lay fivavahana ndraindray misy manambaka sanatry zany lay tahak'izay nitranga tamin'ny andron'ny talokely Martin Luther tamin'ny hoe vahoaka mitady famonjenana anatin'ny fiangonana mbola nivarotana famonjena ndray tamin'ny alana antsoina hoe indulgence mbola hoe aty ary le olona mangetahita famonjena mafy mbola nitakina volana ivodianana famonjena ary dia zay mahatonga ny tompo eto miteny mpino manao hoe nareo mpino ange de vahaolana ny fiangonana ange de vahaolana amin'io fampahatrana io ny fiangonana zay mahatonga azy miteny hoe nareo jereo io jereo va reo de vokatra reo
ny vahaolona de zao Jesoa manome antsika andraikitra. Ny vahaolona zany de zao itsika fiangonana, itsika mpino, itsika kristianina de vahaolana manoloana ny fampahantrana. Afaka malala iny ny andrasan'ny tompo amintsika. Raha ohatra ka mangataka raha itsika lay mpiasa lay nomen'ny tompo mba hamoro ny vokatra de iny no andrasana amintsika. Fitiavana, fahafoizana, filazantsara indrindrindrindra zay manafaka, filazantsara zay mampijoro, filazantsara zay mampivelatra, fahafoizana zany no andrasan'ny tompo am'lay ouvrier zay na lay mpiasa zay irahin'ny tompo mba hamory ny vokatra. Fiangonana na mpino miasa mitory ny filazantsara manafaka ary manampy mahatonga ny olona hana hiverina am'lay lay dignité lay maha olona azy, tsy ahatonga azy ho resy, tsy ahatonga azy ho kify fa hajoro tsara. Asa mafy zany afaka malala satria lay eto amintsika eto ambonin'ny tany lay rafitra mihitsy na lay système mihitsy no mampahantra ilay vahoaka dia anjaran'ny fiangonana eto. Raha tena avy amin'ny tompo marina tokoa isika de tsy tokony ho mitaza-potsiny fa tokony mijoro mitory ny filazantsara, mijoro mampahery, mijoro manafaka, mampitraka, mandresy ny aiziny tsy fahalalana, ny aiziny karazana fatorana maro samihafa ka mahatonga ny olona hatsiaro ho resy de mitondra ny filazantsara ny fandresena. Afaka ny tompo any hampahery anao fa isika enao lay mpiasa zay nirahin'ny tompo hijoro vavolombelona mba ho mpanafaka. Vavakisika tompo am'zao zay ny amin'ny filazantsara zay azonay novakina tamin'ny tenin-drazanay ka mampahery anay, mitondra anay handray andraikitra, mitondra anay hijoro vavolombelona, mitondra anay hiankina aminao Andriamanitra. Izao tontolo zao anjakan'ny tsy fahamarinana, ny fahalovana, ny tsirariny ary de miteraka fahantrana sy fiainana fadiranovana de mampaherezana ny fiangonana hitondra ny filazantsara, hitondra fanafahana sy fahazavan-tsaina amin'ny fiarahamonina. Da iny tontolo andronay anio Jesoa, tontolo andro anomponay anao, tontolo andro hifalianay aminao, hitiavanay namana, hanafahanay zay rehetra voageda satria eo ampelantananay ny filazantsara zay nampitainao aminay. Eo anay ny fanahy, ny fahendrena, ny fahazavan-tsaina, ny fanetretena. Mamelana helokaima amindrafo aminay tompo zay mety ho tsy fatanteranay eo am-panatanterahana ny asa farakofo ny fahamasinanao sy ny fahaleniam-panahinao zay ary indrindra ny fahasahina hitory ny fahatsarana Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesoa. Amen.